fitsarana androany dia efa mandehandeha zany efa miela ny feo hoe mafatapatatra olona zay nefa dia tena mahavariana mihitsy dia efa lasa matahotra zany fianakaviana ao anatin'ilay satria olona folo teo eo zany efa voasambotra atao anatin'ilay izy dia miakatra fampanoavana androany nefa ilay izy dia tena hoe 12 taona 20 taona sady na olana nononoana olona folo zay no voaroy zazakely dia olona folo misy vehivavy anankiroa tsokombakomba reny le mety le nitahiry an'zareo ny anankiray le nitondra anazy le niala tao an-trano hoe andao hiaraka kakasary andao hoe tamin'ny dimidimy ariva teo tamin'ny fadiminy volana janoary teo zay ray aman-dreny o rehefa manomboka amin'ny efatrefatra sasany eo ny zanakareo dia ampidiry mody eno aloha miatotra mazotry ny akoho zay ra lehilahy tamin'ny dimy sasany tamin'izany hatramin'ny fadimy be folo taonanay teo ngama amin'ny dimy sasany tsy maintsy hita n'ilay mpitaiza amin'ny dimy sasany tsy maintsy hitany eo ianao tsy mahazo mandeha lavitavitra izy fa ao arinan'iny indray mantsy rehefa hitany eo ianao dia afaka mivoaka eo tokotany eo indray aloha milalao fa tsy maintsy manao présence ao an-trano aloha manahirana ho ano mitaiza zao na ny lehilahy na ny vehivavy efa nitantaraiko anareo ilay pikabary le niteny an'le hoe miteraha fitolahy ho lasa sarim-bavy dia tezitra be le ray aman-dreny fa taty ariana le rangahy maramila kolonelina zay tena zany re marina le tenin'le ry rehefa tena dinihana sarotra kokoa no mitaiza lehilahy zao no mitaiza vehivavy amin'iny zany le zay le izy ny masarotra kokoa zany lasa manana tsy vitany hoe jiolahy kely izy aloha iny lo tsy raha mampaninina aloha raha aloha koa izy jiolahy fa ratsy zany le kapohana izy dia kapohan'le sary reny mahita sary dia manahirana moa le hoe tokony tsy aseho ny sary mizara roa le eritreritra mpahitana an'ilay sary n'ilay zaza nosotonina avy any anaty rano tany andray kibo ny alahelo aloha zany mahita ny sary dia tonga dia maka sary an-tsaina ilay zavatra mahazo an'ilay zaza dia mieritreritra ny hoe tokony tsy aseho nefa mety ho sokana hery hoentina mampiseho amin'ny rehetra ihany reny hoe ny abibiana ankehitriny efa mampalahelo satria mifanandrifa mifantrana ve ny fahasairanana ve ny zava-misy ara-tsosialy manko maro dia maro ny lehilahy manam-paniriana manana filana izay tsy mahita na lavaka lakile iray aza mba hoentina maka fahafapo amin'izay lafin'izay dia laso reny no mitranga ankoatr'izay misy ny atao hoe zava-mahadomelona rongony izay tsy voatery ho izay fa eo ampahitana ny sariny ndraiky zaza ampiakarina avy any anaty rano efa mienjana ny vatany tena mafy ary any amina toerana tsy hoe mieritreritra akory fa hoe rehefa any amin'ireny toerana ireny tokony tsy misy an'izay fa efa dia misy an'izay zany le fiarahamonina rehetra le olona folo voaroa moa ny lalàna sy ny fanadihadiana tsy maintsy makany hoe iza satria le zavatra heno tao anatin'ilay izy hoe amin'ny 5 ariva metin'ilay mpitaizana tsangatsangana teny amoron-drano hoe efa riva ny andro petraka ny fanontaniana be dia be fa ny fanadihadiana no antenainany momba an'izay mahitahita eny amin'ny fitsarana sy resaka fitsarana moa efa lakilosy be foana ny velomina mikasika ny fitsarana momba an'izay fa tena ontsa tanteraka sady malahelo hoe efa tsy ho afaka andeha hilalao intsony ve ny ankizy eritrereto ange ny akon'ilay izy amin'ilay fiarahamonina amin'izao fotoana izao zany dia be dia be matahotra raha moka ny ankizy andeha hilalao matahotra raha mandeha mivoakala matahotra raha mandeha moto matahotra raha mamoaka vaovao fa sao dia selo eo dia hoe mombana resaka hoe chèque sy ny sisa fa hanampime ny namana Marcel Razafy Mahatratra nanao publication dia ao amin'ilay publication malefako amintsika eo amin'ny rivotra ao ilay izy fa ny antso ahy daholo ty olobe ity hoe goty hafa ahoana io vaovao io ahoana io vaovao io satria mialan-darana ilay zavatra soratako amin'ilay hoe mpanao gazety voasambotra dia hoe ny resaka mpanao gazety voasambotra i Gottlieb atao amin'ny rivotra fa eo amin'ny ligne anankiray misy hoe voasambotra mihidy ny GME i Gottlieb fa ny antso ataty ny olona tsy ampoizina ao fa izy lahy io zany zao fa izy lahy io
milamina fotsiny tsika fa za ty Paris ty amin'ny avenue Bozanval milamina tsara. Io Watsoko any Ambatoko gota rehefa aveo. Katsika. Allô? Aveo fatany ito tany anaty rano. Miaraba tompoko. Miaraba tompoko. Salama tompoko. Tena le resaka le zaza le tany Tsitsika aloha tena zavatra tena grave be. Iny ray. Faharoa nisy tranga tamin'ny sekoly anankiray teo Tsimbazaza tamin'ny Alarobia. Misy ankizy. Nisy olona zany tsy baka mpianatra avy antsofoka atao amin'ny école. Esaky an'olana zaza anankiroa tany amin'ny toilette. Aiza. Manitona ny sainy ireo tantana sekoly afa tena ratsy be ny zava-misy. Mafisina le fiandresana fa tsy misy gardien ve vadiny zareo? Misy gardien fa mba tongava eny amin'ny sekoly dia mihina moa zany mba exigeant mba mitady hoe tena hoe ahoana ny sécurité ny zanakay fa efa tsy milamina le tany aty ampianarana koa ve mbola misy olona tsy manjary ohatr'izany. Mankasitraka rivotra manaparitaka. Aza tratrano mpianatra fa le izy veo akosone tokony rehefa misy sazy mafimafy dia amin'izay mba mampiaina an'le izy misy raha hoe izy le voasazy fa izy mandina asina porofo kely toka atao anaty sachet kely. Misy zavatra sala amin'izao tamin'ny taona maro efa lasa hoe izy tratra manao fivalanan-drano eto Seroa dia sinambotry ny commune tamin'ny filaminana fa niena dia niena le izy fa nanao masaka telona moa izy tamin'izany. Koaka kely aloha ianao? Verina indray. Manao any ianao? Salama e. Tsara. Salama tompoko. Aika mba hiresaka kely. Midika. Momba amin'ny mpianatra ihany ty. Eny tompoko. Eo amin'ny sisiny tambohan'ny Saint-Michel la. Eny tompoko. Petraka maka parking io ray aman-dreny ny mpianatra. Efa maka sisiny tsara. Eny tompoko. Misy ray metatra andehanan'ny mpandeha tongotra. Pandeha tongotra eny tompoko. Rehefa tonga le MGD le mpanao mavomavo reny. SM. Asan'ny commune sa privé reny. SMGD. Petahany zala le tomobile. Tsy maninona aloha raha izay ny lalàna. Fa mampimesy mahasosotra dia zao. Eny Anosy be ao anaty rond-point. Misy tomobile 10 mitandahatra. Anao zany tsy mahita an'le tomobile hiditra rond-point fa tsy maintsy mijanona kely aloha mangarangarana. Takona. Reny tena tokony petahany reny da tena anao izy. Fa tsy azoko hoe tafidy vidiana ve le olona angalana an'le vola, angalana an'le amande. Eny tompoko. Fa tsy mahalova ve le Anosy be matotsy atao. Fa tena amoron-dalana anaty arabe moa efa tsy tenenina tsony. Maninona raha sorony reny? Asan'ny commune nge reny. Fandaminana tanàna. Mandeha ianao Anosy be eo amin'ny apita eo amin'ny rond-point Volahanta. Rond-point Volahanta. Any anaty arabe ny mpivarotra. Ahoana ny tsisin'ny embouteillage? Deux voies io lalana io. Lasa lalana anankiray sisa. Tsy omby. Dia lasa mitohana be. Takatrin'ny eo amin'ny commune ve zany hoe zany anisan'ny mahatonga ny embouteillage. Polisy municipale mijorojoro eo. Polisy nationale mijorojoro eo. Tsy fantany ny asa ataony. Ka za miteny androso ve le firenena. Raha misy lalana apetraka, misy no petahana amin'le lalana, misy ny jerijerena fotsiny. Androso mihitsy. Dia ny tanàna vaovao, hitantsika eo ny asany. Momba lasa izy tsisy jiro, tsisy rano. Makany be. Tokony misy ihany fandaminana mahakasika ny hoe ohatra hoe maka-pianatra manomboka amin'ny 3 dia mirava izy amin'ny 5 eo zany dia tokony tsy hisy tsony eo. Hoaiza moa zany dia olona ny andriny zanany ho any an-tanina reny na ve ny apetrany fiara sa any Mahamasina any Ambadipiana dia sisa fa dia matoly ray aman-dreny mipetraka eo mba mety haka le zanany. Allo. Miaraba anao. Salut botabota. Salama indrindra. Le resaka fanolanana ty nga mo tsy efa lany le lalàna hoe tapahana le balitan'le olona manao an'le tapahana fa nenenle vahiny ato ny lalovany azoko mihitsy tako rehefa veo toy izy raha botabota. Efa misy lalàna lany aloha fa tsy hoe maromaro any moa zay efa tratra zay dia nanakany zay fa tsy hitako ny toy ny hoe tena vraiment coupé sa coupé à moitié fotsiny le pandehany. Mais ça fait déjà quelque chose à couper à moitié. Couper à moitié. D'accord.
dia manaraka an'izay le resaka fampiantsitsiana ady sy grefy ity fandrahonana moa ny avy amin'ilany dia efa fiantsinany avy atao amin'ny ankilana izy hoe nareo nge misy varoanina zay tsisy varoanina zay io zay eo tsisy jiro manomboka tamin'ny maraina mandeha miasa dia tonga any an-trano tsisy jiro koa siravan'ilay zany fa nenay fantatra fotsiny hoe le vary loka jiro rano point io zany Donald Trump fa manome exemple tsara mihitsy hoe rehefa tsoavitra am'izao tsony nareo tsoavitra tsony satria fa nandory zany financement rehetrarehetra OMS zao fa nalainy ny milliard amin'ny BDB tao ce qui veut dire hoe ny fahasalamana eto amintsika dia hoe raha mahita akoatra ny jiro sy rano zany efa isiditra koa zany fahasalamana satria tsisy OMS tsony zao ny ONU dia ina koa no manaraka dia mbola tsy tonga saina ihany ve tena marina nge zany mampalahelo zay masto misotranao tsara marina aloha le fanapahakevitra dia Trump le zozole aloha zany tsy hoe tapahana fa eo sahirana be ndrery dadabe ihinana an'le loha tsisy nefa maventy be ojala fa tsy lohatsitsy tso zao lohatsitsy namaly zany zareo amin'ny jirama hoe voray ony le teo fa ahodina am'izay le izy manomboka rapitso tsy atao era fixe nina sasany dia sasany ndrindray io miarabanao zay miaraba rivotra fandarana rivotra izy indrindry miaraba sokobe honora fatafiditra aloha mba hanao fampitandremana kely azafady fampitandremana reo mpiarabelona ary fampitandremana ho atsika mpiarabelona satria manahirana be mantsy le anentana mpitandro filaminana satria le mpitandro filaminana mbola varina am'izay mahavarina azy mba hampitandrina fotsiny azy satria za anisan'ny olona anankiray somary modialina foana no ilay asa sy andraikitra zay sahanina mitondra fiara rehefa mandeha mody fa manentana ho atsika hoe aza mandeha digy raha azo atao rehefa mody mihoatriny ny amin'ny 5 alina digy satria aza mandeha digy aza mandeha rokady faloha midy misaotra betaka motrina narana alohan'la tamin'izay iza izy mandoa amiko rehefa napahakevitra ny Donald Trump reny sy fiatraikany aty amintsika ao des Amerika reo natao hoe tompony fahefana sy ny vola sy ny arina sy ny tarina donc rehefa reo zany mievina dia ny aty ambany koa voan'ny gripa ao dikan'izay teny zao aleo zany tonga dia tsiko le resaka dieny zao androany zao satria le décret raha tsy diso ohatra nefa sy voasiny tamin'ny herinandro ambony mata andraikitra ianareo mpitondra fanjakana hoe efa tsy ho isony ny OMS dia inona ny ampakita an'izay aty amintsika aty inona ny PA tokony atao mba hialana iminimizena za tsy miteny hoe tsisy risque 100% tsika fa iminimizena n'le risque azo amin'le izy atreto alohany mbola resaka hafa ny hitako any anaty recession parlementaire resaka hafa ny eniko any amin'ny resaka ministériel oza hoe d'accord c'est bien toy za tsara mety le izy any aminareo satria hitanareo fa mandosy zahay fa tena marina zahay nihina ny anganonay mihitsy ny aty arira sisa zany dia complet ny angano sy ny ariranay dia voky tsara zay matoky tsara milamina tsara isaky ny alina efa ny tena hoe tapao le jirama tsy problème ok tsisy volanareo par contre on paye nous des militaires volanay nge manjony karaha militaire isaky ny alina tsy analakely reny asa manao ronde reny isaky ny alina jereo ny setrotra ny vaky raky ny tanàna am'izao iny tompoko zay mandositsika ia ahitsy izy teo tsy tritriva lizy teo andray kiba lizy teo tsy dia loatra manavaka n'izy ireo am'le za tsy avy any manao ana tompoko eny tompoko eny tompoko mirabanareo lesy réaction tsy asotra za fa réaction resaka Corentin Martins zay mpanazatra vaovaon'ny Barea A zay miarabana azy aloha mpanajana satria zay foana ny zava-misy fa ny efa nytenen'ilay namana teo aloha moa zany hoe tsika mila calme tsara mila manaraka tsara
mila manana faharetana ihany koa satria itsika zany tsy hoe manana tanjona ny mpanazatra hoe andray anao mondial 2026 ka raha sendra tsy lasa mondial 2026 dia anao rotaka na tsy fantako a tsy izay le izy mba réaliste mba mijery hoe ohatry ny ahoana le niveau antsika miakatra tsikelikely ve sa tsy mihetsika sa midina any zany ny tokony ho fijerytsika fa tsy tonga dia hoe rehefa nyteny izy hoe eritreritra reno mondial 2026 ka tsy lasa any a dia tsy mahay fa tsy ho ay teo sy ny sisa mety tsy any ny tokony ho jerentsika an'ilay izy fa zay fotsiny mba ampitaina zany mba mianatra ihany koa mba mijery zavatra tsikelikely fa tsy tonga dia mieritreritra hoe mandingana lavitra be dia mirary soa zany ho anazy dia hita ny ataony izy io a dia mpilalao padaka coffrant anisan'ny kuizana tamin'izany tena aloha nahita Martins tena manana pied droit tsara dia tsara mihitsy izy raha coffrant tany amin'ny taona 477 tany a tamin'ny joueur Auxerre dia natao amin'ny équipe de France izy tamin'izany fa mety dia tamin'izany moa mbola tsy nisy Facebook sy ny télé maro isan-karazany fa mbola ny télévision malagasy ny teo dia 11 mondial raha zao se hitatsika aloha 11 mondial sy 11 mondial fanarahantsika reny zay fahitana reny dia misy sotrany zao sy 11 mondial zay tamin'izany tsara makasitraka satria io zany zay coco moa zany maromaro zay io vao naheno hoe mpilalao tao amin'ny anina taloha io olona io inony koa namarana ny antso ary dia irosa avy hatrany amin'ny dokam-barotra hitna hoe mandray vahiny tonga ny fotoana fandraisam-bahiny tokoa itsika miarabanao tompoko miarabanareo zovy moa ianao izovy io ny André Marfara tompona andraikitry ny serasera anivon'ny postre finance iny ary zay zao ary inona ny antony vaniananao aty a mba alohan'ny atezitra ye ok anao tsy tezitra tompoko lazao ary ny postre finance dia zanaky ny postre malagasy raha tsy mangaika na hoe filiale ozy izy tsika izay misehatra amin'ny resaka fampindramam-bola fotsiny fampindramam-bola madinika dia niasa zay nanomboka tamin'ny volana septembre 2024 teo iny tompoko aizavo ny toerana misy azy io ye roapolo zao nisan'ny agence ny postre malagasy misy ny tolotra postre finance misy eto Antananarivo miisa 8 misy any Atsirabe misy any Mahajanga ny Fianaratsoa ny Tomasina ny Diego dia mbola hitatra misimisy izy io amin'ny taona 2024 ity zany hoe hiezaka ny atratra ny toerana rehetra manerana Madagasikara zay atao amin'ny fampirany ity zay zany votonato piscine votoato piscine lay sampana zany aninony izy io zany ye araky ny voalaza teo ny postre finance dia mampindram-bola ozy izy fa tsy mampitrosa zany hoe ampindraminy fa tsy mampitrosa izany hoe ny tanjonay dia ny amin'ny resaka fampivoarana ny malagasy ahafahany manitatra ny fiariny dia fampindramam-bola madinika ho an'ny piasa karamisam-bolana izy io na piasa amin'ny fanjakana io na piasa amin'ny sehatra tsy miankiny tolotra anankiray atsonay hoe ketrika ny anarany ary misy ihany koa fampindramam-bola anankiray ho an'ny piasa tena eritsika ny anarany zany hoe ho an'ny manana orinasa madinika sy salatsalany ahoana ny ataon'le olona le voalazanao farany teo aloha zany hoe le ketrika teo ye na ho an'ny ketrika na ho an'ny eritsika raha ohatra ka te hisitraka n'le fampindramam-bola dia manantona ny ivitoeran'ny postre malagasy misy ny tolotra postre finance misy ny taratasy izay fenona misy ny dossier sy ny fanadiadiana madinidinika izay atao mba ahafahana mafantatra hoe tena tafiditra ao anatin'le olona afaka misitraka n'le tolotra ve inona avy ny taratasy ilay ye satria resaka dossier anao ye ny taratasy ilaina mahakasika an'izy io aloha dia voalohany le fangatahany le demande de crédit zany le fangatahana fampindramam-bola amin'iny ve tonga dia valazaina hoe zao le vola eo andramiko ye tompoko ao anatiny dia efa misy zao vola tiako indramina ny tiako izy izy fa nefa rehefa aveo tsy voatery le tiana no azo satria miankina amin'ny fodisibika raha manatandrifika
tsy voatery le tiana no azo fa miankina amin'ny fahafahanao mamerina izay no mahatonga an'ireo hoe mbola jerena aloha zany atotataratasy étude de dossier zay indrindra anao même te français be bon tena hainay fa bon zafaty étude de dossier oui étude de dossier de eo zay fantatra hoe raha toko sika neritreritry zany hoe roa tapitrisa de mety raha tapitrisa fotsiny mbola azonao ely taminy ye arakaraka ny fidiram-bola sy ny fahafahamamerina de mitsahatra izy raha ohatra ka tsy mety aminy de azafady eny tompoko mitsahatra izy hoe tsy aloha zany tsy hindrana fa za sika vidy stylo nefa goma no azoko am'le izy araky ny volazako teo hoe fampivoarana le ilan'ny tanjon'ny positra finance de am'izay fotoan'izay zany jerena hoe inona le tetikasanao satria tsy ny olona rehetra miteny hoe te hindram-bola no afaka omena fa izay manana tetikasa itena efa mipetraka ary manana an'izay fahafahamamerina izay mitena anao teo hoe hatramin'ny ohatrinona de zay indrindra ny vaovao lehibe hoentinay eto amin'ny hoatsika mpiaino rivotra hoe teo aloha tamin'izay vao nisokatra teo amin'ny 10 tapitrisa ho an'ny ketrika ny vola farany ambony azo indramina ary 10 tapitrisa ho an'ny herjika ny vola azo indramina androany efa afaka mindrana hatramin'ny 10 tapitrisa ariary ho an'ny ketrika ho an'ny mpiasa tena sy ho an'ny mpiasa pikarama isam-bolana zany ary 10 tapitrisa ho an'ireo zay manana orinasa madinika sy tsalatsara mako le orinasa io madinidinika salasalany io aloha vetivety misy antoka ve yendy satria fampindramam-bola le ataontsika de misy ny antoka misy le hoe caution fa misy le hoe garantie izany hoe misy ny olona izay piara miombonantoka aminao findramanao vola izy io vadaka ny tena izy fa ho an'ny tsy manambady de ola zay ny mpikirakirany atotataratasy amintsika rehefa mihoana sy miresaka amintsika hoe iza ihany koa ny afaka atao antoka gadraina zany olo io raha vao tsy mandoa vola iny atao antoka fa matoa izy mindrana de manana fahafahana mamerina fantatritray fa ny malagasy tsika olona endry ny antoka ny vola indramina de vola averina eny tompoko ie ia ny zavatra matetika mpitranga zany dia eo amin'le hoe manana fahasahiranana ny olona anankiray vokatry ny zavamisy satria tamin'ny resaka covid-19 zao sahirana be ny olona nanao famerenam-bola tamin'izay nindrana tany amin'izay nindramany tany de nefa ohatra tsy mirarahany zany mihitsy ny tompon'andraikitra tsy maintsy mandola reo nefa le tsy niodina le orinasa le nindramany vola de manana fahasahiranana ka sahalala am'izay zany zao ny ahihany olona hoe aiza ho aizany ianareo raha oharina am'izay satria be de be nitranga ohatrohatr'izay tamin'ireny valanaretina tsy napoiziny reny ie ny voalazako teo de hoe tolotra hoentina mampivoatra ny tolotry ny positra finance isan'ny sotoavinay raha teo ny hoe manakaiky manampy mampivoatra anisan'ny antony anaovana ny fikirakirana ny atotataratasy hoe ohatry ny ahoana ny fiodin'ny orinasanao ialana indrindra amin'izay tsy fahafahana mamerim-bola izay izany hoe ampiana mihitsy atoro hevitra mihitsy ireo mieritreritra ny sitraka ny tolotra hoe ohatrohatr'izao no azo ny atao anatsarana le izy tsara ihany koa hoe efa manana tetikasa vao mindram-bola tsindriky foana le teniteny ampiandohana teo hoe mampindram-bola izy efa tsy mampitrosa ny mitrosa de mindram-bola hoanina ny mitrosa de mindram-bola tsy fantatra hoe atao inona fa ny androany fotsiny aloha fa mampindram-bola isika mba hahafahana mampivoatra hoentina manatsara ny fiainana ary zany raha tao ny dinany ireo mpiaramiasa aminay zay ny amplazana antsika eto amin'ny rivotra hoe tonga ny fotony eny zay tonga ny aminareo eny zay mampafantatra ny tolotra amin'ty herinandro ty zao zay de ny ty analakely sy ny manodidina isotro 67 hectare resaka okzay aloha za mbola iteny resaka zana-bola ndray aloha mbalazaina ka zana-bola taky alainareo amin'le olona eny zana-bola atsika de manomboka amin'ny 300 isam-bolana 300 le vola alaina 300 ny vola alaina vola indramina isam-bolana de mandoa 300 am'le vola ny lainao iny ianao aloha raha honora ahoana gody iza ny anaran'le vehivavy olo ty safady le vehivavy namana tonga ao
ony andria marofaraandria masinoro de marofara andoranga sena manao filgood ianao vetivety any teneny zay zavatra teneniko any teneny hoe raha izaho de manome toky anareo atao ve le haikako very tytsika resana raha izao de manome toky anareo fa tsy maintsy mampandroso isika menakavy fa tsy maintsy mampandroso isika menakavy de mitanàna kosa raha mitanàna no resahana azafady raha mitanàna no resahana hoe raha ny tanàna no resahana andray manao récitation ve za eny tsy manino zany fa dia izay indrindra ny tena zavatra anampiko kely ny resantsika hoe ny fanaovana trosa sy ny fanaovana crédit ny fampindramam-bola ny resaka investissement ny épargne mivadika investissement ary ny crédit à la consommation any amin'ny firenena matanjaka tahaka ny Amerika dia misy ny crédit à la consommation izy io dia resaka hoentina manampy ny olona mihitsy fa rehefa aveo rentable ihany ny investissement aorinan'izay zay tena adidinareo mihitsy ny manazava mihitsy hoe dette n'est pas crédit ary crédit n'est pas investissement d'épargne voilà raha ohatra ka hoe manao crédit fa le izy ny resaka antoka manko ianao aloha teo ny teny hoe tsika malagasy endry sy ny sisa maditra ny gasy tena marina raha vao ohatra ianao ka te hampindrana amin'ny mampinamana mpianakavy sy ny praimonina sy ny sisa ny ankehitriny ao anatin'ny aleo manome to izay mampindrana tsy misy zavatra manahirana tahaka ny mitakitrosa fa efa asa mafy moa ny anareo efa tafiditra kely fotsiny dia mba ampidiriko ny any manao bon anniversaire ny do velbatterie do batteur bon anniversaire letsy mba ela manokana mahazo kokoa androany bon anniversaire dia ny akoatran'izay moa zany maillot barea efa eno repandekamy fa hoe misy enina rivo ivoaka ho antsika rehetra zany tsy maintsy mitsetsetra kosa aloha eo am-pandrenesana ny karamantaly général ny jirama eo am-pandrenesana ny karaman Corentin Martins zay sélectionneur sarotra ny resaka ny arabolo io satria 26 500 € ny karaman Corentin Martins za dia efa tsy mieritreritra mihitsy aloha fa bariany eritreretiko baolina ny eritreretiko 26 500 multiplié par 5000 je retiens 5 je laisse passer roro dia tsy afaka mieritreritra mihitsy hoe ohatratriny ahoana ny émolument ny roro tamin'ny roro sélectionneur raha izay ny atao adihevitra dia vonina ny adihevitra dia tia ny devoir omena ny ankizy zany vetivety kely 26 500 fa 5000 ometsika ny chiffre rapitso dia tia indray anankiray 400 millions ariary divisé par 53,5 fois 1,780 zay devoir en arithmétique atsika dia faraparana ry maraparany madame poste finance marina le nytenen'ny Gottlieb hoe ny trosa tsy indrana ary ny indrana tsy trosa izahay mampindram-bola mba ahafahana manatsara sy mampivoatra ny fiainana eto arany dia manentana antsika rehetra midina ny fotony any aminareo hoe ny tosy andranona oatra talina pasika andranona oatra ozy izy ny bus zay izahay amty herinandro ty ny analakely sy ny manodidina isotro herinandro ty madame eny amty herinandro ty mbola misy sabotsy mbola misy any amin'ny alatsinainy ho avy zao dia tongava za misalasala dia raha manana fantaninareo dia manatona ny agence anay izay voalazako teo midira ihany koa amin'ny page Facebook ny postre finance na miantso ny laharana 038 02 038 02 tena zay hoe fampandrosoana ny tanjony postre finance 038 02 038 02 ie tompoko tsy efa voaranao izay dia zay manentana antsika amin'ny fanjifana sy fanontaniana ny mahakasika ny postre finance fa vonina izahay sy reny mpiara-miasa aminay midiny ny fotony reny fafapo atsika velominareo dia rovinareo ny anao épargne anao crédit makasitraka efa ela loatra ty le fampisehoana ataony Louveteau compagnie amin'ny enina aprilo avy zao manomboka amin'ny telo ratolaka Louveteau compagnie miaraka amin'ny olombelo rikio palais de sport efa mivoaka ny raiky amin'ny telopolo titre safidinjare zany ny prévente ny VIP sy ny groove zone efa ela loatra zay sy nahitako anazy zany lohateny
malahelo oka tompoko ndao azy mbola misy ihany koa ny namoisy teo fanzone aizandray izy teo iny ihany ka iny ihany sy zavatra afaka zay misy tokony teneny lafa teneny refa tsy hitako le ny fampisehoana morira 3 zay mizotra mandeha aingaikaingana be ny fanjifana ny fividianan'ny olona tapakila ka manentana antsika mba hialana am'le tsy inona re zany tsy fahafahapo am'le zay nijaly be vao nahazo karatra dia eo amin'ny supermusike analakely afaka manirakolona mividy dia misafidy an'le toerana dia any amin'ny page ny Elas Pro amin'ny Facebook miditra amin'ny Facebook dia eo anao manao hoe Elas Pro soratanao dia mivoaka eo le page ny Elas Pro io dia eo anao manao commande billet ateriny zareo le billet za aloha mino fa ateriny zareo le billet dia merte izy zany hoe aiza misy anao dia aterina aminao le billet sinsisa mahafinaritra dia zay mahakasika ny Amorira 3 zay efa fantatritsika rehetrarehetra mpiain'ny RDJ io fantatry ny rehetra zay mampiasa ny fialamboly Facebook ny fisin'io fampisehoana satria dia alefa ny tompon'andraikitra matetika eo anatiny ao dia mirary soa tonga daholo mifety mirevy tanatra mampimeana mihitsy alaty ny andre bavilanitra kosa dia hiaraka hifaly amintsika zay miaraka n'le bozy entan'ny Fabrice Retro miarabantsika rehetra aloha nahatratra nyity taona vaovao itya hiaraka hifaly indray isika ny asabotsy vola febroary rapitso zany manomboka amin'ny 10 sasany maraina le izy sy fahatsiarovana ho zaraina amin'io ho an'izay tonga rehetra eo tonga fa maro fa hiaraka indray tsika ny toerana tsy miova amin'ny cafétéria iska animation miaraka Fabrice misy ny danse rétro à gogo ny valsa tango cha-cha rock blues jerk charleston sisa 15 000 ariary ny vidipidina afaka mitondra sakafo ianao zava-pisotro kosa raha mitondra ianao dia mandoa droit de bouchon dimanjato ariary fa raha misy alcool l'izy dia 10 ariary dia azo atsony madame Faro amin'ny 034 01 743 66 dia monsieur Madi kosa 034 14 03 27 ary madame Yanda 034 10 635 87 mahafinaritra kokoa ho andreo bandy miasa eo Mahamasina zay manao an'ilay varavarana fanisan'olona na atao hoe tourniquet amin'ny fiteny azy tsotra zay lazana zareo azy 7 ny isan'ny varavarana zay ho apetaky zareo manodidina ny Mahamasina 7 fanisana zany le manisa le miodina dia manisa ho azy izy io automatique io fanisana io ka rehefa feno ny isa ny line zaka ny kianja dia tsy mety miodina tsony io fa bloqué dia tsisy olona tafiditra tsony dia miala n'izay le loza mety hitranga ny obox kosa dia manolo eny ihany zany obox zany obox le sy mpivarotra mangazo akaikin'le ihany reo obox ahoana moa any amin'ny horizon skoro itosindray misy an'izany manolotra tsika after work izy miaraka amin'ny barbecue parking revirevy glity izy io zay raha tsika amin'ny mbola talenta sy ny namany mampitahotra azady reo raha ataon'zay zany barbecue parking manomboka amin'isy amin'ny fitora sasay ariva le izy dia ahitantsika barbecue mazava loatra zany grillade atena tobila rehetrarehetra iny zany brochety tompoko dia ny ranomboankazo zay zaraina aminao zay tonga ao dia 10 000 ariary ny vidipidirana mahazo boisson ianao nafiry ny olona tobila ray dia mahazo miantso ianao zao satria raha riva tatary io atso 034 23 029 13 na 034 62 140 08 ny sono dia rayasina tsara zany sono marina mafy tapaka ny jiro maly ariva tamin'iny faritra tsy mahazatra tapaka iny tapaka daholo iny ka nikoropaka daholo ray tanàna rehefa tena anao jerena izy antanànarivo ray tanàna mihitsy zay nyray tapaka daholo noho ny antony tsy miankina aminahy tapaka jiaby basse tension moa le filazana zareo anazy basse tension navoakany ambomanambola dia zay na tonga an'iny haiko hoe inona ny antony isy nampiasa betsaka ve sa ahoana fa injakatina kosa dia amin'ny palais de sport ny 12 volana febroary ho avy zao aiza ty le izy ray njakatina amin'ilay hoe grand concert tena matotra
tena matotra izy ity manomboka amin'ny 3 ora izy io ao amin'ny palais des sports ny 9 febroary fentin'ny mpifankaty zay ny aty amiko aty angamaka tsy nisy averokely izy to 7 nisy an'le tourniquet mihodina fanisana olona nouvellement installé ao amin'ny Kianjabarea ny lalana nampitariana le olona omaly teto dia le lalana ery akaiky ny Baty Pro Sonirana iapita makeo andrefa nambojanahary zany hoe eo anelanelan'le rond-point ary eo akaikin'le Baty Pro sy rond-point ery amin'ny Gastro lalana makanina montana eo amin'ny elanelany io no misy zay lalana ratsy be zay zany eo raha midina avy any Sonirana ambony any Kapisate any midina ianao dia mbola matazana tsara l'izy io le lalana ratsy be vokatry ny fahatsetsena-ny lakan-drano maloto zay tokony varina tsindrea tany eo andrefandry Baty Pro andrefandry Total sy ny inona le miaraka aminazy eo Extra Pizza andrefany any zany misy kanal andrea-tany dia le izy tokony varina makany io fa tsetsina dia eo amin'ny arabe izy miparitaka fa potika le arabe amin'izao fotoana zao miantso fitondram-panjakana tompona andraikitra amin'le izy re asan'ny commune ve miara-miasa amin'izareo amin'io sa ahoana fandeha fa ray lalana noresan'le namana teto Omaly dia efa hoe mpanaovana azy ry zareo le tsy analakely indray io asiko resaka io andohana analakely zany amin'izao fotoana atsika amin'ny resaka zao dia efa vita amin'ny 700 ny lohana analakely efa kely sisa zany dia tapitra momba ny azy momba ny fanamboarana eo fa le izy aloha miteraka fandehanana miadana raha vo tratran'le lalana ratsy le avokoany koa ilay mpanakanto amin'ilay ao amin'ny palais des sports miaraka amin'ny Louveteau compagnie amin'ilay efa ela loatra 9 avril izy io manomboka amin'ny 3 ora tolakandro efa mivarotra karatra zareo io zao ho an'ny VIP sy ny Groove Zone ny fivarotana karatra manahirana raha ataon'zare zany Erika tsy hity bi mandraba tonga ny 9 avril mavoka natao aiza anaty baiboly lasany bebe ka efa le hafa misy ity zao fa le tsy zantsona zao mividy karatra efa ao amin'ilay zavatra électronique ao amin'atiny ity le ticket place io zany zavatra nieritsiretiny zandrikely reo hoe zavatra mampiasaina atao amina balampilesy le ticket place ity fa tsy balampilesy le izy le zala fa ticket place makasika le resaka nataon'le namana tetoko aloha zany misy mitifitra flesy manakana ohatrany amin'ny fomba ahoana tokoa moa zany zareo manakana ohatrany manakana mila fanampiana hoe mba ento zay ohatra satria ny zava-misy eny amin'iny digy iny zany dia ny aizina no ny fahaverezan'ireo fanazavana lalana na ny jiro amin'ny sisin-dalana iny zay efa very amin'ny 700 angalarin'olona mampalahelo le izy fa dia zay aloha zava-misy eny amin'iny faritra digy iny toy izay iny koa ny zava-misy amin'ny lalana iazo any feno riva lakamisy very daholo le izy amin'ny 300 mahery anoany telonjato ny isan'ny poto eny tsisy jiro zay ny saina tsirairay amin'le fotoana tsisy embouteillage iny fa mandeha mafy dia manisa iny ray roa telo efatra dimy eny 300 304 307 angamba nisan'izy teo tsisy jiro intsony fa rehefa ty akaikikaiky ny tanànany ampitatafika dia ireo mbola misy jiro ihany zany hoe raha vao tany malalaka be tsy dia misy olona dia any miteraka an'le alatra tsy hita ilay jiro tsy hita ihany koa ilay plaque solaire zay panneau solaire zay mipetraka amboniny fa nisy mangalatra zavatra zany dia tena mampalahelo satria zany aloha zany ny ainatsika mame veloma mahafinaritra saotra raha pitsindray